Dia be namakivaky tanàna no nanehoany vahoaka ny Betafo ny Afaliny tamin'ny fandraisana ny filohan'ny Antokotiko i Madagasikara. Fotoana nanarota ny filoha Marc Ravalomanana nijery ny tena zavamisy iainan'ny mponina eto Betafo. Tsy narateo ny andro ka nahitana ny tena zavamisy marina. Mandalo fotoana hafa kely tsika ankehitriny fa rehefa oriana to mitovy ihany. Le zava-manjovy vahoaka dia tsy hita loatra ny fiovany. Noho izany ny antongavako aty ankehitriny dia ilaza aminareo hoe tia hafantatra ny zava-misy marina ety an-toerana hoe manahoana ny fiainan'ny vahoaka, ny fiainan'ireo olona tena tsy mandady aro nareo mitrongo homana, ny 86% ny 9,9% vahoaka malagasy manahoana ny fiainany. Ianareo ny malala dia izay mahatonga makaty aloha iresaka aminareo dia zao mitondra olona manam-pahaizana aho mandinika hoe inona aby zavatra atao hampandrosoana ny fiainan'ny olona ty. Dia manaraka ahoana ny anatanterantsika mba hatongavana amin'ireo firenena vanina fa tsy ho amelantsika ato amin'ny tokotima raha tsy tonga amin'ilay firenena vanina isika eto Madagasikara. Tsy ny fifaliana andalo no zava-dehibe fa ny fitondrana vahaolana maharitra amin'ny fiainana andavanandron'ny vahoaka, hoy ny filoha Marc Ravalomanana. Tsy le fifaliana mandalo fotsiny zava-dehibe fa ny fanatsarana ny fiainanareo andavanandro isanandro, ny fahitan'ireo ankizy ireo asa, ireo tanora ireo, ny fandanan'ny ankizy mianatra, zay ny tena zavatra lehibe. Tsy maintsy ataontsika izay hitanan'izay zay ny atao firenena vanina. Fa raha mbola nytanitsa zay misy eo amin'ny 9,9% ny vahoaka malagasy ny mahandro dia mahantra foana Madagasikara. Minonareo azany. Fa raha inareo ny miakatra kely na isika miakatra kely tonga dia manana Madagasikara. Ka tokony tsy ho adino mihitsy no nijery anareo. Tsy anaovana resaka be fotsiny ery ambony latabatra ery na any amin'ny Blao any na any Antananarivo any. Feom-bahoaka no feona Andriamanitra ary izany no mazava-dehibe sy tokony anaovana fikoanandrom-pirenena iainga avy ny fotony ka ny tena vahoaka no hitondra ny heviny. Tsy misy afa-tsy ny FFKM ihany no tokony hitarika ny fikoanandrom-pirenena, hoy ny fanamafisana. Tsy maintsy enona ny feon'ny vahoaka ty ary tsy maintsy ataontsika izy ametrahana neutralité na tsy miankinatsy na miankina oloroa. Dia tsy misy afa-tsy ny FFKM ihany no mitarika ny fikoanandrom-pirenena io vao mety io. Satria raha zareo amin'ny fitondrana amin'ny andeha dia feony ihany zao no eno. Fa zareo amin'ny FFKM milaza hoe aoka rentsika mba hanada tsara ny fahamarinana sy ny rariny sy ny hitsiny. Ary zareo reo ray aman-dreny hatramin'izay ireo daolina many olana. Dia tsy maintsy ataontsika izany hamana olana amin'ny alalan'izay hoe fiaraha-miasa zay. Zareo amin'ny fitondrana koa nefa tsy azo adonona satria izy ny tompon'ny fahefana. Tsy maintsy ataontsika koa miresaka amin'izy ireo hoe nareo nge tsy adino e fa aleo mba asiana elanelam-panahy mba tsy hitanila izy firainareo sady no mitsara no manao izay mametraka ny azy dia lasa tsisy mihitsy zany neutralité. Taorian'ny fiaonana nataon'ny mponina eto Betafo teto amin'ity toerana ity dia niazo ny kianjan'ny magro avy hatrany ny filoha Marc Ravalomanana. Vahoaka maro hatrany no nitsena sy nanarady azy. Zava-dehibe ny fahalalany ny antoko politika manao hetsika ho fameloma maso, hoy ny fanamarian'ny filoha Marc Ravalomanana. Le fahoriana talohan'izay tena fahorianana drany atsika. Isaka mandeha dia feno le zandary reny teo repitandro filaminanteny zao tsy soa fa malalaka tsika. Zava-dehibe aloha izay fa malalaka tsika afaka miteny. Zay fahalalahany zay nefa ny tsy azo rotiny ka hitenitenenana foana. Fa tsy maintsy manara-dalàna tsara tsika ary izay lalàna misy, lalàna velona. Zay ny tena zava-doza indrindra ny fitandrovana ny zon'olombelona sy ny zoantsika amin'ny olombelona tsika. Tsika ato amintsika Madagasikara dia atoko lehibe manana maizy azy. Tsika ny atao modelina fa tsy tsika indray any na ataon'ny olona ohatra ratsy eo. Misy zao ny sasany any efa voana izy vao milaza hoe zay nge timony. Miaraka amiko tsy tima vitsy na zay timany ambadibadika any. Tsy misy afa-tsy ny fanarahana fitsipika ihany no vahaolana irosona amin'ny tena fampandrosoana, hoy hatrany ny filoha Marc Ravalomanana izay nanamafy fa mila manova toe-tsaina ny malagasy rehetra raha te hanana firenena vanona. Hanana firenena vanona isika.
tsy maintsy miainga ny toe-tsaina aloha fietsika fiteny ary didindrindra fiarahamonina ka isika ato amin'ny tim mandray a tsy odinareo ray sanatria valo manao fietsika tsy mety tsy afiafy aminareo mitsy dadana kely any mananatra aloha dia miteny dia manoro a efa tsy zay samiala zanao mopera ny tena zay mbola nao amafisy ny filomarika Ravalomanana teto fa afa ihany raha ny FFKM no mitarika ny fikonandrom-pirenena ary miandry izany ny antoko timy. Ny antony mahatonga amin'ny teny izany dia zao raha ohatra ka ny fitondrana foana manoloana io dia sady juge parti izy tsisy mpa manelanelana fa alao a isan'ny FFKM ny FFKM izy tsy mentany atsy na le roa fa mijoro avoana izy raha tsy ampy fahalalana apitsika na apitsika izy na dia davantsika afaramanampy azy tsy ampy vola apitsika izy amin'ny fananana misy eo anatiny dia ty teny aminareo aho hoe akatoavy tsara reo ray aman-drenindreo reo FFKM reo nareo atety betafo ny teneny ty aminareo ndre ahy fa maheno zao daholo a manera Madagasikara rehetra hoe ny FFKM za tena nilaza zany hoe za tsy hanarika antsony raha tsy hitanian'ny FFKM na mahatorimazy. Raha mahakasika ny rafitra hitondrana ny firenena kosa dia nilaza ny filomarika Ravalomanana fa firenena tokana ary tsy azo vakivakiny Madagasikara. Arena ny fahasamihafana na eo amin'ny olombelona izany na eo amin'ny arena ananany. Teny tokana ihany no ifandraisan'ny malagasy rehetra hoy ny filomarika Ravalomanana. Madagasikara tsy azo zarazaraina tsy azo vakivakiny ray ihany sika malagasy. Tsara misy zany manao hevitra hafahafa zay tsy araka aminareo zay maleo tena zay mazaka tena diso be zany efa nataon'Andriamanitra honosy isika miteny amin'ny fiteny anankiray manana fomba iangonana faritoerana misy atsika ny tsy mitovy ohatra ny fomba fanaondrareo amin'ny sava tsy mitovy ny ataon'ny any Tiliara reo fa samihafany zany fa tsy hoe fizarazarana akory dia tsy maintsy ataontsika fanandifa amin'izay ko fampandrosoana za zao mahety eto fampandrosoana misy eto vakinankaratra dia fambolena sy fiompiana ary reo fikarakarana ny manodidina fa fambolena any ny zavatra atao any sava any sambava dia fambolena vanila sy fikarakarana andre samy hafa mihitsy zany fa tsy maintsy ataontsika mitovy reo rehefa avy eo ohatra reo ny any Tiliara ohatra dia fanjononany azy manavanana azy dia arahana araka zany fa tsy zarazarana zay mazaka tena dia zay diso be zany ray atsika sahirana loko zarazarana zay mahatonga hoe zarazarao anjakana manjaka vahiny zay nataontsika sanaty zany ka dia anareo ty areo tsara filomarika mendaty tsy hamitaka voaka malagasy mihitsy anaoviana naoviana. Efa nisy ny vokatra hita tamin'ny fanampariam-pahefana na ny décentralisation. Ny fanamafisana izany anatin'ny fanjakana tokana no mila imasona tsara hoy hatrany ny filomarika Ravalomanana. Asa na hovidinana ataonina le vokotany fa tamin'izany tondra nafarako tany avoloha daholo ny vokotany rehetra 170 000 dia namena formation vokotany dia ohatran'izany tsy ny commune be ny tanàna taloha be ny tanàna tamin'ny rivo fa raha vao tsy manana fahefana ny be ny tanàna izy premier magistrat de la ville zava-poana nrehetrarehetra izy ny tarainan'ny olona izy na noratam-panambadiana ao manora-panambadiana dia any aminy. Ny tonga miaraka toy izao no fanombohana fa ny miasa miaraka no tena fahombiazana hoy hatrany ny filompanorona ny antokotsika Madagasikara. Ho an'ny mpikatoka timy dia ilaina ny miasa tsara ary miasa mafy ho tena tombotsoan'ny firenena mba ahatrarana ilay hoe firenena vanona.